indray ny herinandro vaovao amin'izao alatsinainy fa 5 ny volana aprily taona 2024 izao. Tahiry Ramily Jatovo, Noely Randrena Tenaina no misanany lafiny teknika. Tompolasy tombovavy miarabantsika rehetra ampanajana ary anasanantsika ihany koa anaraka ny dindinika ho atao eto amin'ny radio Antsiva ahafahantsika mitondra ny faneho-kevitra zany antsehatra mivantana eto amin'ity onjapeo ity. Na ianao mpiantsehatra mivantana na ianao mpanaraka tsy tapaka ny radio ary misy aminareo moa no milaza fa sarotra ny miresaka sy miteny eto amin'ny radio Antsiva ao anatin'ny telefona, sarotra ihany koa ny miresaka noho ny tsy fisian'ny fahana, kanefa manakambara dia manakambara tokoa ianareo dia misy ny manantona mihitsy ary tonga ety amin'ny onjapeo miteny ny etaetaposiny mba heverina fa hevitra tokony ho ambara dia izay zany no fandaminana ato anatin'ny onjapeo moa fa dia ity sehatra ity dia sehatra aloha natao ifanankarozan-kevitra mivantana ka dia angamba ny tafita ihany ny hevitra reo satria nanokana fotoana ihany koa tsika ao anatin'ny fampahalalam-baovao zany amin'ny hoe micro trottoir dia any anatin'ireny zany no hitondrana faneho-kevitra ho an'izay tsy afaka miditra amin'itony satria vola daholo moa no miala ao anatin'izany rehetra izany isaorana antsika rehetra ny fandraisana anjara sy andraikitra hatrany ampitan-dranomasina rehetrarehetra any. Inona tokoa moa no mampisaviritaka ny fiarahamonina malagasy amin'izao fotoana izao ka mahatonga ny savorovoditsaina miteraka orooro, izany no fanontaniana mipetraka. Samy manana andraikitra avokoa ny rehetra ary matetika nefa mifangaro ny tsao sy ny vaovao ao anatin'ny firenena misy antsika tatoato. Etsekila moa ny mpitondra tsy milaza ny marina loatra amin'ny vahoaka izay entiny na mandainga mihitsy aza. Ao anatin'izany no ilazana fa République des mensonges, hoy ny filazan'ny gazety, mandainga mihitsy amin'ny vahoakany ny mpitondra tsy milaza ny marina, sarotra ny matoky ny mpitondra ankehitriny ary tsy mbola misy mpitondra teto amin'ity firenena ity ka sarotra ny tokisana na metrahana aya isak'izay miresaka ary isak'izay mitondra faneho-kevitra dia sarotra ny mino azy amin'izao fotoana izao. Izany rehetrarehetra zany anisany mampisaviritaka ny fiarahamonina. Ny mpanao gazety sehatra ampitana vaovao ialako tsiny fa indraindray dia ialako tsiny ho an'ny namana mpanao gazety fa indraindray tokoa tena lasa fitaovana ilay mpanao gazety na ny sehatra ny fampahalalam-baovao. Vaovao-piarahamonina ohatra no resantsika, nresakitsika teto ny hoe alatra tolapaty, alatra tova, biby mampiorooro ny mponina sy ny sisa trangany anatin'ny fiarahamonina daholo izany resantsika izany. Ny tolapaty tena misy ny mamaky fasana saingy hatreto tsy misy afaka milaza ny nalehany sy ny atidoha mikotrika hoe iza no tena mapaka azy ireny dia mbola tsy tratratra amin'izao fa ny any fantatra araka ny fandalinana lalina natao ny investigation, natao ny rainjonary no lalala fa hanaovana diamant artificiel angahon'ilay izy. Dia moka vaovao indray tsika efa misy ny alatra tolapaty satria dia fianakavian'i Raimantolo anam-panao gazety eto amin'ny radio Antsiva, ny reny, ny raibe, ny havany no nyrofona ny taolam-balony tsy lavitra fa tetsy Ambodrony trangano zany Antananarivo renivohitra volana vitsivitsy zay dia sahan'ireo televiziona tokoa no milaza fa tsy misy zany fa tsy ao fotsiny. Dia nijoro vavolombelona indray ny mpanao gazety izay namandrika mpangalatra tova tany Iostany dia mbola ireo televizionn'ireo ihany koa no milaza fa tsy misy zany fa tsy ao. Izao indray ilay biby any Ambatobe izay tsy voamarina moa na ny anarany na ny karazany fa ireny niarahana hita ireny ny fahavoazan'ny olona mpolo ny fanehitra taminy. Fitsaboana tsotra natao taminy satria tsy tena misy atahorana anga fa ankevitry ny hoe bibidia mivoaka alina izy io nefa tafavoaka ary miaina ao anatina tontolo tsy sahaza azy ka dia miaro tena rehefa sendra olombelona na biby hafa dia mbola mandiso sy manasokajy izany otsao ihany ireto televizionna ireto. Izay zany tena manahirana. Ny manahirana dia izao hoe tsy hoe fipalana fanjakana ange akory ny fitaterana ny vaovao ambara eto amin'ity radio ity fa fampitana ihany anairana ny tompona andraikitra. Raha toka voaresaka izany biby izany ohatra dia naninona moa hoy Ismail Razafinarivo raha mba matory 3 alina 3 andro eny nareo dia aorinan'izay no milaza hoe tsy ny fanehitra tsy nisy. Dia izay zany aloha ilay izy dia tokony izay ny fandehany
fa tsy misy ataony reto televizion reto afa-tsy ny hoe miainy ny vaovao a mivoaka dia mitady fotsiny ny anoerana ny vaovao navoaka dia izay ihany no ataony mamorona etsy ero izy mba anoerana hoe tsy marina ilay vaovao tatsitatsy mampalahelo izany a tsy hoe fankalana sanatria fa mba hifantsiana tsy hoe isika akory ny faratampony ka hanome lesona fa ilaina ihany mametraka arofanina mba tsy hiborika loatra izao fiarahamonina izao fa manjary misavorovoro ny fiarahamonina misy atsika rehefa ny fiarahamonina moa ny tsy voafeh dia satria lavitra ny mpitondra dia firenena iray manontolo mihitsy ny tsy voatantany intsony izay no antony hoe ny falavirany mpitondra loatra tsy ny fanomezana asy ny olombofidy na fanomezana asy ny hatrany amin'ny fokon'olona ny fokotany mba hanana ny fahefana fa afaka mifeny fiarahamonina dia izay no mahatonga an'izao savorovoro izao satria giazana samby rery ny fahefana nefa tsy tratra tsy voavaha ny olana dia izay tokoa ny zavatra misy dia tsy maintsy mangina tokoa ve ny malagasy eo anoloana izany tany iosy navoaka ny gazety teo indray fa dia nampisotroany asitra ny zanany efatra dia namono tena le lehilahy izany dia mbola olam-piarahamonina no mahatonga an'izany ametrahana hoe misy fanjakana sa tsy misy fanjakana eto amin'ity tany ity no samy manao izay dany mikibo no samy manao izay tiany atao dia mamon'olona mitifitr'olona etsetraetsetra izany no ilazantsika hoe dia mbola tsy maintsy mangina tokoa ve ny malagasy fa iza tokoa moa ny era tamin'ny vahoaka malagasy hoe ho ahondrantsika ny bois de rose ka ho ampidirina ato anatin'ny tapom-bola ny fianakavianay zao ny gazety midi Madagasikara tsy nisy namaly nandiso an'ilay hoe mandoa 1,500 millions zay dia ho tendrena ho mpiambana ao anatin'ny gouvernemanta homenan'izy io vola io tsisy mamaly an'izany iza no ny era tamin'ny vahoaka fa hamoaka ny harem-pirenena iza ny eran'ny vahoaka fa andoatra ny volam-panjakana andany ny volam-panjakana ka hoe mierakely aminareo malagasy fa andeha etsena any ampitan-dranomasina fa hoetiko ny volanareo iza ny era tamin'ny vahoaka fa hoe alaina ny volam-panjakana nefa tsy misy asa akory natao fa rehefa ny vahoaka no te aneo hevitra dia hoe tsy nahazo alalany nareo fa aiza ny miera fa iza ny tompon'ny fahefana fa maninona tsy maintsy miera ny vahoaka fa ianareo tsisy miera akory ary maninona nefa raha ohatra ka atao ifampiarany ty raharaha ty ka na fahefana eo ampelantananareo ary tokony mbola ieranareo amin'ny vahoaka indray zao hoe tena mbola mahatoky any mpitondra ve nareo vahoaka malagasy ireo zao aloha ny zava-misy dia tsy mahatoky mpitondra ny malagasy dia ahoanany amin'izany dia mbola angina manoloana an'izany foana tokoa ve malagasy teto amin'ity Madagasikara ty rery zao misy angambany tsy fantatro efa nanakina mafy anio mory John Kerry hoe tsy avenanareo amin'ny teny ny vahoaka nareo ampangininareo ampitahorinareo ny hémorrague nareo fafazanareo vovoka sy bomba mandatra dranomaso enjehana vonoana atao inona zany ny anaovana ny vahoaka malagasy ny voalohan'ny volana May dia andro iraisam-pirenena ho an'ny asa hatramin'izay ny Andohany zany dia filaharam-be nanaovana an'izany fa ny eto amintsika na tsy mibaiko aza ny manam-pahefana sivily dia efa misy mandeha tsy voa izy nohatra ny lakanjejo eto nitsangana manaparitaka manapotika ny malagasy dia izay tsy maintsy izay foana ve no iainana eto amin'ity firenena ity mampalahelo ohatra ny vahoatra mihitsy ny tena hiteny an'izany zavatra rehetra izany ary sadaikadaikatra mihitsy fa ohatra ny tena mihoatra ny fefy izao zavatra atao izao mihoatra ny fefy tokoa izao zavatra atao izao eto amin'ity firenena ity